mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray hitratra izao fianarana ny lesona izao indray amin'ity alatsinainy 10 aprily ity. Nohona ny fahasoavan'ny Tompo aminao ary manasa anao manaraka hatramin'ny farany, manaraka tsy tapaka ihany koa amin'ity herinandro ity. Inoko fa mitondra hery ho anao ny fianaran'ny ten'Andriamanitra aza variana ny amin'ny fetiny izao tontolo izao fa hopantsika hifantoka mandrakariva amin'ny fianarana ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika amin'izany dia iray vavaka isika. Saotranao izay iray io fa tombontsoa lehibe indray no nananay anio mianatra ny teninao. Ampio izay fantoka ny amin'izany ary koa hay ampianatra azy amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe any amin'ny filazantsara mandrakizay. Nafiantsika hatrany ny tsenjerintsika izay voasoratra ao amin'ny Kolosy 3:10 manao hoe ary hitako fa endy nisy lehilahy iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra, nana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Amen. Mario fa manomboka amin'ny filazantsara mandrakizay ny afa-tsy ny anjely telo teo amin'ny Apokalipsy 17:20 izay nivakitsika teo. Raha tsy takatsika ny alalan'ny filazantsara dia tsy ho hitantsika ny hevitry ny afa-tsy ny anjely telo. Tsy takatsika amin'ny fahafenoana no vinanao vino ireo loha hevitra ao anatin'ny afa-tr'Andriamanitra momba ny andro fitsarana na ny faharavan'ny Babilôna na ny mariky ny bibidia raha tsy azontsika ny filazantsara. Makisika amin'ny Korintianina 1:10-12 sy ny 14 sy ny Romana 7:17-20 sy ny 9:20. Manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo sy niraisinareo sady orenanareo, izay hamonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriko taminareo, raha tsy niny foana ianareo fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilain'ny raisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Amin'ny Romanina indray dia manao toy izao: nefa marina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana azy eo amin'ny Kristy Jesosy, izay zaseon'Andriamanitra tamin'ny rano ny fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinana amin'ny tsy namarin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny andeferany, mba anehoana ny fahamarinana ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an Jesosy. Ny filazantsara dia vaovao mahafaly sy mahatalanjona momba ny fahafatesan'i Kristy noho ny fahotantsika, ny fitsanganany tamin'ny marobe voninahitra ary ny fitiavany tsy miova sy ny fiahinantsika mandrakariva. Afaka amin'ny sazany fahotana sy ny heriny isika noho ny finoana ny ranalatsany sy ny heriny fitsanganany tamin'ny maty. Nameno ny fisainan'ny apôstôly Paoly ny amin'ny Kristy ary ivony ny fampianarany sy ny toriteniny izany. Nanavitra azy tamin'ny fanameloana sy ny fahatsiarovany tena ho meloka noho ny fiainany lasa i Kristy voaomba. Nanome hery azy ho amin'ny ankehitriny Kristy
nitsangana tamin'ny maty ary nanome azy fanantenana ny amin'ny ho avy Kristy fa ho avy indray ihany koa izy. Mario ireto hevitra efatsy reto amin'ireo andalan-teny ao amin'ny Romanina ireo. Voalohany dia hoe hamarinana maimaim-poana amin'ny alalan'ny fahasoavana isika. Faharoa, fanambarana ny fahamarinan'Andriamanitra ny fahasoavana. Fahatelo, manamarina ireo izay manaiky an'i Jesosy amin'ny finoana ny fahasoavana. Fahaefatra, fonom-bolam-panoty isika dia efa nasehoantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy mentsika antsika izany tsy azo amin'ny alalan'ny asa tsara ataontsika ihany koa izany, ary tsy azontsika vidiana ny fahasoavan'i Kristy. Ny fahafatesana feno fijaliana sy mangefery indrindra izay tokony ho anjaran'ny mpanota very no niantra tamin'i Kristy. Nianjady taminy firehetan'ny fahatezerany iray sy ny fitsarany ny fahotany. Nilavina izy mba ho azo ekena kosa isika. Maty teo amin'ny toetrantsika izy mba hananantsika fiainana dia ny fiainany. Tokony hagaga ary ve raha tsy maintsy ho avy amin'ny finoana ny famonjena fa tsy avy amin'ny asan'ny lalàna? Inona ny azontsika hanatsarana an'izany? Inona ny azon'ny asantsika? Eny fa na izay tsara indrindra sy feno fanahy masina azy ampina amin'izay efa nataon'i Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izany zavatra izany dia ny javim-pamonjena dia efa napetraka atsy ny vahagola izay manampy antsika hatakatra ny antony antsoina ny filazantsara hoe mandrakizay. Talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao manko dia efa fantatr'Andriamanitra izay hitsanga, ary izany nanamola vilany ny javim-pamonjena ho fiatrehana ny fotoan-tsarotra efa iseho izany. Izany indrindra ihany koa no hitarihan'ny fanahy masina antsika mba hijoro mandrakariva ny fahamarinana ary hitara ny filazantsara ho zavatra tena itokisika tokoa izany vaovao mafary izany. Aoka ho zavatra hifaliana mandrakariva ny fananana an'i Kristy ka tonga anao havita hiaritra sy hanantena mandrakariva ny fiverenany tsy ho ela eny amin'ny rahona lanitra. Amen. Afaka saotra anao izay rehoany amin'izany lesona nomenao anay anio izany, izay mampitodika anay ny amin'ny lehibe sy ny hatsara ny filazantsara anao, izay vaovao mahafaly ary mahatalanjona momba ny jafim-panavotana ho anay tokoa, satria ireo zavatra rehetra ireo dia menao maimaim-poana, fahasoavana ary mba hamarinana maimaim-poana izay, ka aoka izay ihany koa ny alalan'ny fanahinao masina hizara maimaim-poana amin'ny hafa. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.